Alatsinainy fa 10 volana Oktobra 2020 magnano balatsara tompolay finaritra tompoko vavy. Asiany anao anaraka na tsipilembaovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio Andron'ny filazantsara. Ny setry ny fanabeazana sy ny firempalemana avy hatrany no anomboantsika ny fampiaraham-baovao amin'ny tian'io ity. Nitoy tao amin'ny école Notre Dame ny famintagnana mba olombagno izay ataon'ny polisy firenena avy ao amin'ny commissariat centraly eto Antsirana. Ny fampahafantarana ny asan'ny polisy firenena no ivon'ity famintagnana tao amin'ny école Notre Dame ity. Fanabeazana ireo mpianatra mba olombanina no tanjon'ny polisy firenena eto Antsiranana. Izay no antony anaovan'izy ireo ny fagnintangana eo agnivon'ny sekoly miankina sy tsy miankina fanjakana eto Andrenivohitry Antsiranana. Nandritra ny fidinana izay nataon'izy ireo no nampahafantarana amin'ireo fomba tokony atao raha misy trangana herisetra eo anivon'ny fiarahamonina, sekoly ary ny fokontany misy ny tsirairay avy. Ya, zay ao amin'ny commissariat central de la sécurité publique zany dia magnano sensibilisation mitety école maromaro zany zay. Efa misy école telo votetinay. Misy ny adventiste, misy Saint-Jean ary zoti zany amin'ny Notre Dame aty de tegna bine police zany miteza ireo mpianatra mba noso amin'ny tanjon'iriny araiky zay. Fa hoe mba tsy hiditra amin'ny camp resaka foros atao fefy mihitsy rô mba tsy loso amin'ny groupeny foros ary indrindra amin'ny resaka zava-madimely io satria io zava-madimely io sy indrindra resaka jamaly io zay mahatonga le mpianatra agnano raha tsy fatao manjavanjava de izy zany evitenay zany mba tsy hisy raha karaha zay ary mba ho mpianatra modèle zany mpianatra jiaby eto Diogo ary vogny zay polisy firenena agnampy atsika mpianatra atsika ray aman-dreny amin'ny fitaizagna ireo zanakatsika reo. Raha misy problème mandehana magnatona ny commissariat ankaikatsika jiaby fa vogny zany zay andehantsika mitsaratsika ary mbola tety école maro zany zay na ny zay efa misy fagnaragna maso am'zo zay miara-miasa amin'ny mpampianatra aby io. Misy vaovao vampitaindreo avy agny de zay zany zao raha tokony ataonareo zao raha tokony areo ary faly zany le école aby io le mpampianatra aby io zany mandeha aminay ao mifandray aminay amin'ny telefôny ary mety kahien koa zay commissariat centraly na police jiaby erany Diogo eto ale amagnetsika jiaby amin'izao fotoana zao ko jiaby zao ty zany efa samby latsika le problème resaka rabola maro koa zany olo tsisy vola zay mahatonga le tanora zany mandravandrava telefôny mandrava i code mail io am'zagny io code mail zany lalagna raiky tokony possible ahitavagna olo tsy manjary ohatra vakitragna anao nandravian'olo i code mail zany raha mipetaka amin'ny telefônitsika ao ahaizagna izy ohatra misy tragno telefôny anao mipetaka amin'ny tragno telefônitsika agny amin'ny resin'ny telefônitsika misy izy koa ho an'izay tsisy raha zagny amin'ny fahitavagna azy amin'ny dièse 06 dièse apodiky ndraiky étoile dièse 06 dièse izy le code mail ahafahantsika mitrasy le telefônitsika tsiraikaraiky. Mitoetrano ny fagnintangana ataon'ny polisy firenena eo agnivon'ny sekoly eto tapitananin'ny Antsiranana vonona iasa mandrakariva amin'ny fanampihana fiarahamonigny amin'ny alalan'ny fitandroana ny filaminana ny polisy firenena. Farany raha misy raha tsy azonareo dia magnatogna commissariat ankaikatsika jiaby polisy fa zay zany vognony agnampatsika amin'ny problèmetsika jiaby atsy problème ana mafalifaly agnampy fo zay commissariat central. Zay ny makasiky ny fanabeazana izay ataon'ny polisy firenena mitohy izay hetsika zay amin'ny école miankina sy tsy miankina fanjakana eto Andrenivohitry Antsiranana. Fa ivadika amin'ny lafim-baovao hafa isika dia ny pejy finoana no anomboantsika ny fampiaraham-baovao amin'ny tian'io ity. Nankalazaigna ny sabata fa 9 volana Oktobra lasa igny ny andron'ny pasteur andro izay natao ankasitragna izy ireo amin'ny asa izay ataony saika amin'ny fiangonana adventiste amin'ny tanàna Papito rehetra tato amin'ny fédération de Madagasikara avaratra no nanatontosa izay andro ankasitragna ny pasteur izay ny namanay vola miady ny Gladisia no nanambona andraikitra makadiro no iandreketan'ny pasteur amin'ny mampitandrina azy
Olona avy amin'ny sehatra maro samihafa sy nahazo fanabeazana samihafa no avondrona sy hitambatra ary omanina mba hanana tanjona mitovy. Izany rehetra izany dia andraikitra izay iantsoroany isan'andro. Ankoatran'izany dia manabe sy manoro ny olona ho an-danitra koa izy. Nohon' izany rehetra izany nankalazan'ny Andron'ny pasteur ny fiangonana adventista rehetra maneran-tany. Anisan'izany ny sekteur'ny fiangonana Morafelo ny Asabotsy 9 Oktobra lasa teo. Nahitana ireo zanam-piangonana maro no mivondrona ao anatin'izany. Ka ny toriteny mifandraika tamin'izany no natao fa izay maniry ny asan'ny pasteur dia maniry ny asa tsara. Ary nanentana ny tanora ny toriteny dia Ray aman-dreny Roland mba hanao izany asan'ny pasteur izany. Ary tao anatin'izay no nanomezana fankahirezana ho an'ireo pasteur ary nomena fankasitrahana koa ireo noho ny asa izay nataon'ireo. Eo amin'izay pejy ny finoana izay hatrany tanora misy 30 ao amin'ny fiangonana adventista Lazaria Antsirana no misitraka fampiofanana mahakasiky ny tanora sy ny fitiavana ny voalohany ka hatramin'ny fahavalo ny volana Oktobra 2020 lasa iny. Andeha rahantsika hatrany ny fanadihadiana. Anampy ireo tanora hitady izay ho vadiny no tanjon'ny departementan'ny fiainam-pianakaviana. Izany no isan'ny antony nanaovan'ny seminaire ho an'ireo tanora tao amin'ny fiangonana adventista Lazaria ny voalohany hatramin'ny fahavalo ny volana Oktobra 2020 lasa iny. Izay nampitondrainy ny lohateny hoe ny tena fitiavana marina. Noho izany dia mila tezaigna tsara ny tanora izay atriky ny fanambadiana ka anjaran'ny ray aman-dreny ny mamolavola sy manabe ny zanany amin'izany sehatra izany. Agnisan'ny nisongadina nandritra ity fotoagna ity dia ny fanontaniana lehibe manao hoe profin'ny fitiavana marina ve ny firaisana aranofo alohan'ny fanambadiana. Isan'ny niteraka resabe io fanontaniana io nandritra ny seminaire no an'ny tanora izay nentin'ny departementany fiainam-pianakaviana pasteur Tombozara. Nagnambara ny talen'ny departementa fa andrakandragna sy filana no agnisan'ny antony manosika ny tanora ankehitriny iroso amin'ny firaisana aranofo alohan'ny fanambadiana. Departementan'ny fiainam-pianakaviana mantena izay mamolavola io programa io. Ary eto Lazaria lisy teo ma zay mivavaka. Ka ny andrasana zany. Be dia be ny tanora mivavaka ato amin'ny fiangonana Lazaria, mpianatra. Ary agnatin'izay fatanorana izay, agnatin'izay fianarana zay, ny tsara indrindra manoro hevitra izy ireo, mba ahafantaran'izy ireo ahoana ny fomba hitondrana ny fatanorana. Sady ahafahany amita ny fianarana. Tsy indraindray miroboka loha loatra amin'ny resaka fitiavana zany tanora. Ka ty herinandro ty zany natokanay hanazavana amin'ny tanora tena fitiavana marina. Hanazavana amin'ny tanora ahoana ny fomba fiomanana, ahoana ny tsara ho fantatra magnodidina zany fitiavana zany. Marina fa ny fitiavana dia Andriamanitra no nametraka azy ao agnatin'ny olona tsirairay avy. Amin'ny maha fitiavanan'Andriamanitra dia nafindrany amintsika olombelogno zany fitiavana zany. Fa ny fitondrana le fitiavana tena marigny io nampianarigny tanora. Ka nampianarigny teto ny fomba izay tokony idiavigny amin'ny fahazahoana namagna, ny namagna akaiky, namagna tena namagna ary aveo fitoriagna fitiavana. Ary ahoana zany ny fomba izay idiragna fifamofoana. Izany rehetra zany natao mba hahatonga ny tanora ahay tondra izay voninkazo tsara indrindra zay eo amin'ny fiainana dian'ny fitiavana zany mba hanana ny tokantrano sambatra ndray avana. Ny fampiarana ny fiofanana izay natao no agnisan'ny andrasana amin'ireo tanora ao amin'ny fiangonana adventista Lazaria ankehitriny ho izy. Ny fiofanana dia zava-dehibe misy mihitsy voady ataon'ireo tanora reo. Andraisan'ny fanapahan-kevitra fa hitazo ny fahadiovany fitondran'ny tena nisy ary iandro fotoagnany izay anagnany vady ara-dalàgna izay efa hidrika agnatin'ny firaisana aranofo. Mba tsy hanaonao aloha loatra noho izay ara-dalàgna zay eken'ny tenin'Andriamanitra amin'izay fitiavana marina sy madio zay. Zay zany andrasana. Vonina ireo ray aman-dreny anampy sy hitezany zanany araka ny tokony ho izy aorian'izao fiofanana izao. Kanalizegna le tanora mba tsy hagnanana ny fahatany amin'ny maha-fitiavana izy. Nampianariny tao fa misy étape maromaro, dingana maromaro zegny araigna magnoloana ny fanambadiana.
misy tsy maintsy ahitagna mizaha le sahaza ara-batagna, ara-pahalalagna, classe sociale tsy maintsy zahavagna ato indrindrandrindra fa ny ara-panahy. Ino mba ny tanjony amin'izay? Mba azahoany tsaiky zanaka mba hita fifaliagna tokantragnonany zay sambatra. Aminaka manokana zegny tegna magnampy za amin'ny fitaizako zegny le formation natao atao. Aminaka zegny ny tiako zanako zay magnaraka sorodalagna zay nampianarigny tao fotony tanjona mba ho zanaka vagnona hianteherany fianakaviagna indrindra fa fianakaviagna andeha an-dagnitry. Izy ka zegny misy diso ireo étape tokony arehagna abotsy arehagna indrindrandrindra amin'ny ara-panahy manjary tsy ho tatry zay tanjona zay napetraka Andriamanitra amin'ny ray aman-dreny. Fa izy amin'ny mahatsaiky izy ka izy miziriziry tsy tia ankasitrahako izy fa tegna tsy ankasitrahako amin'ny afonaka jiaby. Fa ny tegna ankasitrahako aminany, ny tiako aminany, tadiaviko aminany ny agnarahany fepetra zay nampianarigny tao mba ho zazavagno zay izy amin'ny farany ary tafandray ny fiangonana ary ho avy an-dagnitry indrindraindrindra. Matsiaro managna tombotsoa ireo tanora zay nagnaraka ny fiofanagna ny tegna fitiavagna marigny tao amin'ny fiangonana Adventiste Lazare. Ary vonona ihany koa izy ireo agnaja ny fahadiovany ka ny fanaovagna voady tamin'ny alalan'ny fanapahagna mofomamy noho naporofony izy ireo izany voady vaovao izay nataon'izy ireo izany. Agnarana zegny Risina, za anisany nagnaraka formation makasiky ny tegna fitiavagna marigny amin'ny fiangonana Lazare. Maro zegny ny tombotsoa ny raisiny tagnatin'izy tô magnambara hoe karakory marigny ny firaisagna ara-nofo alohan'ny fanambadiagna. Tegna misy voka-dratra zegny ny fagnanaovagna firaisagna ara-nofo alohan'ny fanambadiagna. Fa ny tegna tsara zegny ho antsika tanora efa vita fanambadiagna, efa vita fisoratagna, efa vita ny rehetrarehetra zay vao afaka magnano firaisagna. Mitondra voka-dratrana amin'ny tokantranontsika zegny ny fagnanaovantsika firaisagna ara-nofo aloha. Mety atsika hany zegny ankily fanikamarady hoe tsy maharaka lamôdy tsy magnano firaisagna. Tsy makivatsika zegny fa ny Andriamanitra zegny zavatsika tsy tokony hagnano zegny atsika fa magnaraka lambiny mba azahoantsika fahadiovagna eo anatry Andriamanitra. Tegna azahoantsika tombotsoa be dia be zegny tsy fagnanaovagna firaisagna ara-nofo aloha. Ho antsika zay efa nagnano mbola tsy tara atsika magnatona Andriamanitra mifono manao fahadiovagna ndraiky. Ary zegny mahatonga za zegny eto niany nandray tombotsoa zegny za tamin'ilay fagnanaovagna ilay formation ary manomboka edy zegny tapa-kevitry agnaraka zegny lamigny zegny ny tsy fagnanaovagna firaisagna ara-nofo alohan'ny fanambadiagna. Za zegny isany tanora nagnaraka ny formation mikasiky ny fitiavagna marigny teto amin'ny Lazare zay nofagny pasteur Tombozara. Maro zegny tombotsoa azo tamin'ny formation. Indrindrandrindra ho antsika tanora zay mbola alehantsika agnatin'izay fatanoragna zegny. Ao anatin'izegny zegny ny fagnanaovagna firaisagna loloatsy. Ny fagnanaovagna firaisagna loloatsy zegny araka ny formation nazonay zegny tsy mety amintsika tanora satria zegny mbola tsy agnatin'ny fahamatoragna zegny atsika amin'igny. Ke za eto niany zegny tapa-kevitra afara ny formation zegny mba hifetegna na efa nagnano taloha fa manomboka niany zegny efa tsy hagnano. Bavy no azo iararosanao tamin'ity Andron'ny ity, kasitraka nanaraka hatramin'ny farany fampalambavao, makasitraka ny teknisiana zay nampita ny fiotany amin'ny tokantrano sy toerana maro samihafa misy amin'ny tany, manao ambe fotoananao zahay amanay koa, velomody.